faliana lehibe indray ny miaraka amintsika ry-piaino malala amin'ity andro fahaefatra ity. Ny lohateny izay rahantsika eto mandritra ny 5 andro dia hoe fa aiza ny finoanareo. Ry-piaino malala, tiako ny manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika ho amintsika rehetra izay manaraka izao fandaharana izao. Mino aho fa ny fampahirezana izay ho arahantsika dia hitondra finoana, satria ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha miaraka amin'ny Kristy tsika dia Kristy ane ameno mibanga eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Amin'ity androany ity dia lohateny anankiray no andeha hodiniantsika. Ny lohateny dia hoe ahoana no ataontsika. Ahoana no ataontsika. Dia anokatra ny Baiboly eny am-pelantanantsika tsika dia hijery eo amin'ny Mpanjaka faharoa toko fahaenina dia ny 5:15. Mpanjaka faharoa toko fahaenina 5:15. Ary rehefa ny fomaraina koa ny zatovon'ny lehilahin'Andriamanitra ka nivoaka dia indreo nisy miaramila sy soavaly ary kalesy manodidina ny tanàna. Dia hoy ilay zatovo taminy, indrisy tompoko, ahoana no ataontsika? Io teny io zany ny lohateny. Ahoana, tenin'ilay zatovo, ahoana no ataontsika? Alohan'ny makafakantsika izany tenin'Andriamanitra izany dia manasa antsika mba hanondrika alohantsika hivavaka isika. Jesosy malala makasitraka noho ny fotoana nomenao ahafahana mihaino ny teninao. Mamelany elokay mandrakariva tompo. Ka raha hihaino ny teninao izahay dia aoka ane fanahinao mba hitoetra ao anatinay ka hitarika anay amin'ny fahamarinana mandrakariva. Tonononay mivavaka amin'ny anaranao Jesosy. Mitenena Jehovah fa mihaino anao izahay. Amen. Ahoana no ataontsika? Tenin'ilay zatovo tamin'ny mpaminany izany teny izany. Nisy toe-javatra niseho tao dia tafateny izy hoe ahoana no ataontsika. Tantara anankiray no hisariako ny saintsika ity am-panomboana. Indray andro rehefa nampianatra ity mpampianatra anankiray ity dia naka vilia iray izy dia nasiany voasary teo amboniny. Dia nanontaniany ireo mpianany hoe, hitanareo ve rakizy ty zavatra tazomiko ty? Vilia anankiray dia misy voasary zany. Dia nanontany ny mpianatra izy hoe, hitanareo ve ty vilia misy voasary ity? Dia namaly ny mpianatra hoe, en maîtresse. Dia nalay maîtresse ary lay vilia misy voasary ao anatiny. Dia nentin'ilay izy dia nisokafany ny armoara tao amin'ny sekoly. Dia rehefa nisokafany ny armoara dia natsofony tao ilay vilia izay misy voasary eo ambony. Dia nidiny ilay armoara. Ny fianarana taloha moa dia misy armoara daholo. Tsy haiko ny fianarana amin'izao fotoana izao fa nisy armoara ny fianarana taloha. Dia rehefa nampidiry ny maîtresse tao ilay vilia misy voasary eo amboniny dia nanontany ny ankizy amin'izay izy hoe, mametraka fanontaniana tamin'ny mpianatra izy, azonareo antoka ve rakizy? Na hoe mino ve nareo fa ao anaty armoara ao ilay vilia misy voasary? Dia niaraka ny teny mafy ny mpianatra nanao hoe, en maîtresse, mino zahay, ao ilay vilia misy voasary. Zany tena azonareo antoka, en maîtresse. Ajantsika treo ilay tantara. Apahantsika kely zany. Dia andro vitsivitsy taty aoriana rehefa tany am-piangonana ny mpianatra anankiray tamin'ireo ankizy ireo dia nitory-teny ny mpitandrina. Ary nitory-teny izay nataon'ny pastora tamin'izany fotoana izany dia hoe, inona no atao hoe finoana? Dia nametraka fanontaniana ny mpiangona ity mpitandrina ity. Inona moa no atao hoe finoana? Dia gaga ilay mpitandrina fa nisy tovolahy kely anankiray nananga-tanana amaly an'ilay fanontaniany nga mpitandrina. Dia
Sadaika tsy mpitandrina hoe ty tovolahy ty ve ny amaly an'izany fanontaniana izany dia nitondrony eny ary anse. Inona no atao hoe finoana? Tsangana ilay tovolahy kely tany amin'ilay fianarana dia nitsangana izy ary miteny mafy izy hoe ny atao hoe finoana tompoko dia vilia iray misy voasary eo amboniny. Ajantsika treo ilay tantara. Ny Hebreo 1:12 dia miteny hoe ny finoana dia fanehoana ny zavatra tsy hita. Ary ity tovolahy ity tokoa dia mino izy fa ilay vilia misy voasary dia ao anaty armoara. Tsy hita amin'ny masony fa inony ary izay no nieritreretiny hoe finoana. Marina tokoa izany. Ary ilay mpitandrina moa tsy nahazo ny tiany ambara hoe inona moa izany teneny izany hoe vilia iray misy voasary satria tsy naharaka an'ilay tantara niseho tany am-pianarana izy dia tsy azo ny an-tsaina ilay zavatra. Fa rehefa nifampiresaka izy mianaka rehefa vita ny fotoam-pivavahana maraina dia nitantarain'ilay tovolahy dia azo ilay mpitandrina hoe tena marina tokoa. Izany tokoa ny atao hoe finoana. Izany hoe fanehoana ny zavatra anankiray izay tsy hitan'ny masonao. Amin'ity androany ity isika dia mahita ny tantara anankiray ao Mpanjaka faharoa 1:5-10. Mahita zatovo anankiray tsika mametra-panontaniana hoe indrisy tompoko, ahoana no ataontsika? Rehefa ny olona anankiray mametraka fanontaniana hoe ahoana no ataontsika dia olona efa tsy mahita vahaolana intsony. Fa raha mahita vahaolana izy tsy mametraka an'izany fanontaniana izany. Tsy mahita vahaolana izy dia ahoana no ataontsika? Izay olona manakaiky azy eo dia ametrahany fanontaniana ahoana no ataontsika manoloana an'izao toe-javatra izao? Ary rehefa misy zavatra tsy ampoizina koa eo amin'ny fiainana dia mametraka izany fanontaniana izany. Raha jerevantsika ny tontolo-kevitra nanoratana an'ity toko sy andininy ity hoe ny fo maraina koa zatovo ny lehilahin'Andriamanitra ka nivoaka dia indreo nisy miaramila sy soavaly ary kalesy manodidina ny tanàna dia hoy ilay zatovo taminy indrisy tompoko ahoana no ataontsika? Raha mijery izany tontolo-kevitra izany isika vao ny fo vao maraina ilay zatovo dia nanokatra ny varavarana. Inona no hitany teo? Dia tsy inona no hitany fa miaramila, kalesy, feno nanodidina ny trano izay nitoerana izy sy ilay lehilahin'Andriamanitra. Ary rehefa nahita an'izany izy dia taitra ary tsy hitany izay natao fa lasa niverina nakao amin'ny lehilahin'Andriamanitra izy. Ary rehefa tonga tao amin'ilay lehilahin'Andriamanitra izy dia nametraka fanontaniana hoe indrisy tompoko. Ny dikan'ilay teny hoe indrisy dia ohatran'ny hoe fahadisom-panantenana. Ilaza zavatra mahadiso fanantenana izy izany. Dia hoe ahoana no ataontsika? Efa very hevitra izy satria tsy hitan-jo fa ny nanodidina azy rehetra dia inona? Soavaly, kalesy, miaramila. Atao ahoana ny ady amin'izany? Nefa izy ilay zatovo sy ilay lehilahin'Andriamanitra no teo amin'izany toerana izany. Dia verenantsika kely ny tantara ao amin'ny andininy 9. Mpanjaka faharoa 9 dia eo amin'ny andininy 9. Raha mijery ny teny isika dia izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary ny mpanjaka ny Siria niady tamin'ny Israely ka nilaza tamin'ny mpanompony hoe any ananina no hitobiako. 7. Ary ilay lehilahin'Andriamanitra kosa naniraka tany amin'ny mpanjakan'ny Israely nanao hoe tandremo fandreo makany ananina ianao fa any no hidinan'ny Siriana. 10. Ary ny mpanjakan'ny Israely naniraka tany amin'izay nolazain'ny lehilahin'Andriamanitra taminy sy nananarany azy ka nampiambina tany tsy indray mandeha na indroa aza. Ry mpiaino malala, ity tantara ity dia mampatsiahy antsika ny tantara izay miseho ao amin'ny tanànan'ny Palestina sy ny tanànan'ny Israely amin'izao fotoana izao. Izany hoe io ady izay niseho tamin'ny andro ny testameta taloha io dia mbola mitohy hatramin'izao. Izay ilay teneniny eto hoe tsy indray mandeha na indroa fa hatramin'izao andro anarahantsika an'izao fandaharana izao dia mbola misy izany ady izany. Ady inona ilay izy? Ady tany. Ady tany izany hoe teto izany ny mpanjaka ny Siria vao nieritreritra haka toerana anankiray dia efa nisy ny teny tany nisy lehilahin'Andriamanitra miteny tany amin'ny mpanjakan'ny Israely
dia lasa mpanjaka ny Israely efa tonga taloha naka an'ilay tany. Tonga ny miaramila ny Siriana sy ny mpanjakany tonga teo amin'ilay toerana, jerena efa feno miaramila ny Israeliana eo amin'izany toerana izany. Jesu fanantena lasa indray nandeha any amin'ny toerana anankiray hafa dia ohatran'izay ihany koa dia andevaka itsika ny 9:12 dia sosotra indrindra ny fony ny mpanjaka ny Siria noho izany zavatra izany, koa niantso ny mpanompony izy ary nanao taminy hoe tsy ambaranareo ava izay eto amintsika momba ny mpanjaka ny Israely. Ary hoy ny mpanompony anankiray, tsy misy ry mpanjaka tompoko, fa Elisa mpaminany ao amin'ny Israely ihany no milaza ny mpanjaka ny Israely, na dia izay teny lazainao amin'ny trano fandrianao azy. Ary hoy ny mpanjaka, andeha izaho izay toerany mba nirahako hisambotra azy. Ary nolazaina taminy hoe indro anontotana no misy ny lehilahin'Andriamanitra. Dia tsy izay izany fa ny mpaminany Elisa. Zay zany ilay tantara. Ary rehefa naniraka miaramila soavaly sy kalesy izy andeha ho any amin'izany tanàna any Edotana izany izay misy ny ny lehilahin'Andriamanitra, tao ihany koa ny zatoviny. Dia eo zany tsika mahita an'ilay tantara amin'izay vao maraina ilay zatovy nanokatra ny varavarana dia indreo miaramila soavaly kalesy manodidina. Jery izy manodidina, tsy tantsoa izy atao dia miverina izy ny teny tamin'ilay lehilahin'Andriamanitra. Indrisy tompoko. Ahoana no ataontsika manoloana an'izao toe-javatra izao? Ahoana no ataontsika manoloana izao toe-javatra izao? Eto dia misy lesona azontsika sintomina. Misy lesona azontsika sintomina eto raha mijery isika manoloana ny toe-javatra izay iainan'ny tanora amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Matetika tokoa ny tanora dia manoloana toe-javatra maro, ary matetika izy ireo dia indraindray tsy dia mitondra an'izany eo amintsika ray aman-dreny. Tokony hialany ny tanora izany. Rehefa toto toe-javatra sarotra isika dia eto eo amin'izay ray aman-dreny, eo amin'ny lehibe mandrakariva ny toe-javatra sarotra izay lalovantsika. Raha jerevantsika ny toy ny tantara 9:40, ary hoy Elisa, aza matahotra fa ny momba antsika dia be noho ny momba azy. Gagagaga ilay zatovy, satria ilay zatovy ny teny hoe ahoana no ataontsika? Ilay lehilahin'Andriamanitra indray namaly hoe aza matahotra fa ny momba antsika dia be noho ny momba azy, satria tsy hitan'ilay zatovy ny hitan'ilay lehilahin'Andriamanitra. Matetika koa tsika dia betsaka ny zavatra tsy hitantsika, ary indraindray mahakely finoana antsika izany. Fa ilay lehilahin'Andriamanitra dia efa nahita zavatra be dia be eo amin'ny fiainana. Ary raha mijery tsika eo amin'ny elanelan-taona misy eo amin'ny zanaka sy ny ray aman-dreny, dia io mahatonga fifandonana indraindray. Mahatonga fifandonana satria ny lalana efa nilalovan'ny ray aman-dreny tsy mbola hitan'ny tanora. Dia indraindray ny tanora tonga dia manome tsiny ny ray aman-dreny. Nareo efa antitra, nareo efa tratran'ny retourdazy, tsy araka nareo toe-javatra iainanay amin'izao fotoana izao sy ny sisa sy ny sisa. Nefa ny lalana nilalovan'ireo ray aman-dreny ireo ane ka efa nandalo fanandramana maro izy ireo. Ary izay no nahatonga ny mpaminany Elisa ny teny tamin'ilay zatovy teo, aza matahotra fa momba antsika dia be noho ny momba. Efa betsaka ny lalana nilalovan'ity mpaminany ity, betsaka ny zavatra hita n'ity mpaminany ity, fa ilay zatovy izay mbola tanora eritreriny dia mbola kely ny zavatra nilalovany tsy hitany. Ka indraindray koa tsika zanaka ao an-tokantrano ao dia manome tsiny ny ray aman-dreny indraindray, satria betsaka ny zavatra tsy fantatritsika. Mila mitandrina isika amin'ny fitaizana izay atao ao an-tokantrano amin'ny elanelan-taona izay misy eo amin'ny zanaka sy ny ray aman-dreny. Raha iverenantsika ilay tantara, ary Elisa nivavaka hoe, Jehovah mifona aminao ampahirato ny masony mba ahitany. Mason'ilay zatovy io, ary Jehovah nampahiratra ny mason'ilay zatovy, ary dia nahita izy, ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy afo manodidina any Elisa. Teo zany izy vao nahita, ay ve zay zavatra hitan'ity lehilahin'Andriamanitra teo izay ilay zatovy. Hitako izy ny tsy matahotra
Fa ilay zatovo dia natahotra tokoa manoloana ny toe-javatra. Izy kay nahita anjely, nahita soavaly sy kalesy afo mipetsaka lavitra noho ireo izay tonga nandidina ny tranon'izy ireo. Ary gaga izy rehefa nahita izany toe-javatra izay seho izany. Ry hava-malala, mila mahiratra isika, mila mijery lavitra isika, ary mila mijery miabo mandrakariva isika eo amin'ny fiainantsika. Satria izany no hitondra finoana ho antsika tsirairay avy. Nibitaka ilay tovolahy, nirehare kely izy, satria ny anazy betsaka ny miaramila manodidina noho le teo an-toerana nanoloana izany toe-javana izany. 19 dia nidina nakany aminy ireo, ary Elisa nivavaka amin'ny Jehovah ka nanao hoe mifona aminao aho, atovy majambena ireto olona ireto. Ary dia natao majambena ireo araka ny tenin'i Elisa. Ary hoy Elisa taminy, tsy tiano ny lalana ary tsy tiano tanàna, fa manaraha any amin'ny lehilahy tadiavinareo aho. Dia nentiny nakany amin'ny Samaria ireo. Teto izany dia nitenin'ilay lehilahy hoe andao fa hoentiko nareo ho any amin'ilay lehilahy tadiavinareo. Nefa iza ilay lehilahy tadiavin'ireo miaramila ireo? Tsy nahita indray ny mason'ireo lehilahy ireo. Dia lasa dia netiny ho aiza? Netiny ho an'ny Samaria, renivohitry ny tanàna Samaritana. Ary rehefa tonga tao izy ireo dia nivavaka indray ny lehilahin'Andriamanitra hoe ataovy mahiratra indray izy reto miaramila reto. Dia nahiratra ny masony, taitra izy ireo fa ao amin'ny tampon-tanànan'ny Samaria izy ireo, ao amin'ny tanànan'ny fahavalo, tsy tantsony izay atao. Dia tamin'izay fotoana izay moa ny mpanjaka dia niteny hoe ho atao ahoana ireto miaramila ireto? Dia ho asiana va izy ireo sa ho atao ahoana? Dia niteny moa hoe rosoy mofo sy rano eo anoloany mba hoaniny sosotrony, ary andehanany any amin'ny tompony. Izany hoe mena sakafo izy ireo. Ny mpanjakan'ny Israely izany nieritreritry ny hoe atao vonoina izy ireo, fa ilay lehilahin'Andriamanitra niteny hoe rosoy sakafo sy mofo alohan'ny andehanany hody any amin'ny tompony. Ry mpihaino malala izany tantara izany dia mampitombo ny finoantsika. Maro ny zavatra tsy hitantsika nefa hinoantsika. Raha miresaka fotsiny aho zao hoe fiavian'i Kristy, ho avy Kristy, dia maro ny olona mino, maro ny olona tsy mino, maro ny olona no misalasala. Fa izany fiavian'i Kristy izany raha hinoantsika fa tena ho izy, izay ilay atao finoana, hiainantsika, hivelomantsika, ary mitondra hero ho antsika tsirairay avy. Raha hiverenantsika ilay tantara teto hoe ahoana no ataontsika, dia teto dia nosokafan'Andriamanitra ny mason'ilay zatovo, ary dia nahita izy fa ny anjelin'i Jehovah dia maro manoloana ny fahavalontsika, maro manoloana ny olana, ny vahaolana omeny Jehovah antsika dia be lavitra noho ny olana. Tadidio ry mpihaino malala, fa raha misy ny olana tsy maintsy misy ny vahaolana. Nefa rehefa miaraka amin'ny Jesosy tsika, ny vahaolana omeny Jesosy antsika dia maro. Ny varavarankely ahafahantsika mivoaka ao amin'ny toerana izay tsy ahafahantsika mihetsika dia betsaka, fa tsy varavaran-tokana ihany. Ry hava-malala, efa miaraka amin'ny Jesosy isika dia ampahiratiny Jesosy ny masontsika, ary ahita izay tsy hitany masontsika isika, ary dia afaka milaza isika fa ho mpandresy mandrakariva miaraka amin'ny Jesosy. Ho ampitombon'ny Kristiany ny finoanao izay manaraka izao fandarana izao. Ho ampahiratiny Kristiany ny masonao mba hahita ireo vahaolana maro apetraka Kristy manodidina ny olana eo anatrehanao. Raha sitrakao manasanao mba hanondrika ny lohanao hivavaka isika. Jesosy malalo, misaotra anao izay no izany teny mamelombelona, teny mitondra finoana. Ny finoana tokoa dia fanehoana ny zavatra tsy hita maso. Ampahirato ny masonay tokoa mba hahita ny fisalovana ny anjelinao eo amin'ny fiainanay,
ampahirato ny masonay mba hahita ireo vahaolana maro apetraka ao eo amin'ny olana izay mipetraka eo amin'ny fiainanay. Tsy avelanao angahy ahy tokoa izay, fa toloranao ny vahaolana rehetra amin'ny fiainanay. Misaotra tokoa noho izany. Tonononay mivavaka amin'ny anaranao irery ihany.